Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanany tompo ao aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androany ity isaorantsika Jesosy fa mbola manome antsika indray ny tombonandro mpahavelomana amin'ity androany ity mbola velonay Jesosy ianao isaorantsika lehibe dia lehibe aminazy zany fa mbola ny famindram-pony sy ny fitahiana ho asoanao zany ary isaorantsika ho anazy ihany koa an'izay olona tsy natratra ny androany nandalo ao anatin'izay fahafatezana izay niala teto amin'ity tany neto amin'ity tany izay misy atsika ity dia isaorantsika n'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany satria izy ny tompony aina izy manome ary izy maka ary izy irery ihany no manana fahefana akany manana fahefana amin'ny antsika olombelona araka ny teny izay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesosy dia isaorantsika anazy zany rehetrarehetra zany misaotra anazy ihany koa tsika na dia mbola tsy afaka amintsika ary ny aretina dia isaorantsika aminazy zany rehetrarehetra zany fa matoa ny zavatra rehetra asehon'Andriamanitra dia misy fomba fiasan'Andriamanitra ao ary tsy inona moa zany fa ny ampodiana ny Israely rehetra ny ampodiana ny ondry rehetra hiverina ao anatin'ny vala zany tandron'Andriamanitra amintsika ka aokantsika hijery amin'ny hijery ny zavatra tsara raha fahafatesana no eritreretintsika amin'ity valanaretiny ity dia andaontsika hijery ny zavatra tsara ao anatin'ilay izy zany hoe hovadintsika amin'ny fijery tsara jerentsika amin'ny fijery tsara ny aretina izay misy eo amintsika hoe misy fomba fiasan'Andriamanitra mahagaga ao ary hisaritako ny sainao ao anatin'izany zavatra kely anankiray ity ary tena lehibe indrindra tany vao nikatokatona ny fiangonana dia efa nandinika an'ity zavatra anankiray ity fa be da be koa ny fifohajam-panahy ao anatin'ny ankonana misy ankonana tsy mbola nanao an'izany cellule de prière niarahana niaraka amin'ny fianakaviana izay fa atao anatin'ity aretiny ity sy io zany ary be da be ireo olona miverina tamin'i Jesosy Kristy sy ny fitiavana voalohany halleluia zany rehetra zany dia efa ampifalianao rehefa natsiara rehefa nandinika an'izany ka natsapa an'izany dia nitomany be andray maraina dia nivavaka nataoko toa dia vavaka fisaorana fotsiny saotra an'Andriamanitra fa tena mahay Andriamanitra manana plan izay tsy takatry ny saintsika olombelona izy raha fahafatetana ny eritreretintsika hoe satria tsika mijery ny zavatra hitantsika maso fa ao ambadimbadika ao fomba fiasan'Andriamanitra goavana be amen ampody ny jentilisa rehetra ho tonga zanak'Andriamanitra ampody ny verin-dalana rehetra ho an'ny fitiavana voalohany dia Jesosy Kristy zany amen halleluia tsara loatra ny tompo fa ny hafatra izay tena ifampizarana amintsika sy ianao amin'ity androany ity dia hijery ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra itsika tena misaotra lehibe dia lehibe an'i Jesosy fa ianao rehefa mangetaheta fahamarinana dia ampahafantarina anao ny fahamarinana dia ianao ihany koa rehefa tena hoe décédé ianao hoe miditra lalina ao anatin'izany fivavahana izany amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia mampafantatra zavatra aminao izy ka zany ny tena tsara andalinana ny tenin'Andriamanitra sy ianarana ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra anao ny fahamarinana izy fa zao fiainana hitantsika maso rehetrarehetra zao dia ao anatin'ny tontolon'ny ara-panahy daholo ny sorsany aty ivelany rehetrarehetra alalanao ny fahamarinana zany fiainana izay hitanao maso zao dia tenin'Andriamanitra ny toridalana ho azy ho anao amin'izao fiainana hiainantsika sy ianao izao zany hoe tsika kristiana zany tena mila manana ny tenin'Andriamanitra ho ampinga ho atsika ary ho sabatry ny fanahy izy ilay teny izay ny tenin'Andriamanitra ho fiarovana atsika ho fiadiana ho atsika ao anatin'izao fiainana misavoritaritaka efa faran'izao ry tenin'Andriamanitra ihany mampijoro atsika amin'ny finoana amen dia ny hafatra tena tiana ampitondraina eto moa zany dia mahakasika ny rà tamin'izaho tana mbola vao fakelikeliko tany dia nisy ohatran'ny zavatra tadidiko rehefa nampahafantarana nefa nalala an'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa ianao zany rehefa mangetaheta fahamarinana araka an'ilay teniko teo dia ampahafantarana fahamarinana zaho taloha namaky baiboly dia nianatra sekolalady ihany koa fa tsy dia tena mbola misy zavatra takatro sy fantatro ary mbola tsy dia tena azo révélation ianao rehefa ilay mamaky tenin'Andriamanitra reny taloha rehefa tao aorianany ray sy ny mpandray ahako dia nanomboka tena hoe namaky baiboly foana amin'izay satria misy ilay fanekeny koa mantsy eo anatin'ny fandraisana hoe amaky baiboly isan'andro ianao araka izay tratra dia nanomboka namaky baiboly foana dia misy fotoana mahavita toko telo ao anatin'ny baiboly zany hoe maharitra ela zany fa tsy misy révélation azoko anatin'izy ary tsy misy haim-panahy azoko fa ohatry hoe mamaky fotsiny ianao dia mahalala an'ilay histoire ao anatin'ilay izy
dia tamin'izay koa rehefa mamaky baiboly dia tsy mivavaka tonga dia rehefa misy fotoana dia mamaky fotsiny fa rehefa aty afara amin'izay rehefa tena hoe miditra mangetaheta ianao ary miditra lalina amin'ireo fivavahana dia taty vao nalala an'izany hoe taty afara zany rehefa ao anatin'ilay izy ianao vao malala hoe ay mila mivavaka zany ilaina ny tena mivavaka toridalina ho antsika ihany koa ty ilaina mivavaka rehefa mamaky baiboly ianao mangataka ny fanahin'Andriamanitra ilay fanahy masina ampafantatra anao ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary mangataka ny révélation amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ampafantariny anao an'ilay teny fa raha ohatra ny hoe vakintsika fotsiny io dia tsy zavatra haintsika io dia tonga amin'ilay olona miteny hoe ny filôzofia ny baiboly tsy izay rehetra tenen'ny baiboly dia ho marina daholo marina ka tenin'Andriamanitra ty tenin'Andriamanitra rehefa ankatoavinao dia tonga nofo ny teny zay le teny tonga nofo zay rehefa ankatoavinao io tenin'Andriamanitra io ka zay ngeny maha kristianina antsika mino zavatra tsy hita maso nefa ny marina sady misy zay le finoana sambatra izay mino nefa tsy mahita amen makasika amin'izay raha zay ao anatin'ny bokin'ny Levitikosy dia boky ny lalàna izy io ary betsaka ny lalàna momba mifanatitra ao anatin'io Levitikosy io tao anatin'ny andron'ny testameta taloha moa zany na taty anatin'ny andro lalàna ao anatin'ireo fanatitra dia makasika amin'ny zavatra hita maso daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany rehefa manao fanatitra ho an'i Jehovah dia aty anatin'ny Levitikosy aty dia miankina amin'ny zavatra hita maso misy ny tamberina kely misy ny toerana fanaovana fanatitra fandoroana ao ny kitay ao ny afo ary ihany koa ireo biby ny hena sy ny rano anaovana fanatitra ho an'Andriamanitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao anatin'izany hijery momba an'izay resaka teny ao amin'ny raha zay ngentsika zaho taloha mbola kely dia tadidiko ty zavatra anankiray ty hoe nisy fotoana izay namono zavatra teo amin'ny âge de 10 ans 11 ans na 13 ans teo tsy tadidiko namono biby dia rehefa namono biby dia hoe azahoanina ny rano dia nalevina tao anaty tany ilay rano tamin'izay dia tsy haiko loatra dia ny fahatakarako tamin'izay hoe fomba malagasy zany re izy dia tsy haiko ihany koa izay tena hoe antony sy fahatakarany lehibe tao anatin'izay hoe inona na tonga n'ilay ratsy nohanina tao anatin'izay fa rehefa taty afara dia ohatry ny hoe nihinana raha ihany ny vidividy an'ilay raha reny fa mbola kizy moa zany fa rehefa taty amin'ny fahalehibiazana izay ohatrany tsy dia nihinana an'izany raha zany intsony misy ihany koa ireo hôtely gasy izay mivarotra an'ireny raha kena reny ary amin'ireny sakafo masaka reny fa tena haindry zareo mahandro an'ilay izy matsiro be ilay izy fa andao antsika ijery fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra Levitikosy toko 7:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ain'ny nofo dia amin'ny raha ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny alitara anaovana fanatitra ho anareo fa ny raha no manao fanavotana satria aina izany koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-draha na ianareo na ny vahiny eo aminareo amen aza misy mihinan-draha ozy izy tenin'i Jehovah Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely ny Israely dia tadidin'ny kristianina zanak'Andriamanitra zay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra zay kristianina tadidin'ny kristianina zany dia mandrara Jehovah Andriamanitra hoe aza misy mihinana raha nareo mety hitentsika hoe tamin'ny andro lalàna zany sy ny testameta taloha zany fa aty amin'ny andron'ny fahasoavantsika zao tadio fa misy tena anatin'ny Matthieu toko 10 ihany hoe nitenen'i Jesosy aza ataonareo izy fa tonga andrava ny lalàna tsy tonga andrava fa tonga anatanteraka amen tsy hoe lalàna rehetra zany taty anaty testameta taloha dia foana tsisy daholo fa ty anatin'ny fahasoavantsika dia miaina amin'izay rehetra tiana atao tsy autorisation manome antsika zany hoe indendray anao fahadalàna na anao fahotana antsika fa misy ny lalàna izay tena namafisin'i Jesosy Kristy ohatra tamin'izany fotsiny zao ny didy folo izay tena namafisiny Jesosy Kristy zany taty anatin'ny testameta vaovao fa ty anatin'ny fahijerintsika anatin'izay momba ny raha zay fa tsy anatin'ny testameta taloha rery ihany fandrarana fa ty anatin'ny testameta vaovao ihany koa ao anatin'ny bokin'ny apôstôly bokin'ny asan'ny apôstôly toko 5 andininy faha 20 izy ty moa zany dia ireo apôstôly izay nanoratra taratasy ho an'ireo rahalahy Antiokia ireo rahalahy jetilisa izay niova ho kristianina dia nanambara izy ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko 5 andininy afaka vakianao izy eo amin'ny nanomboka eo amin'ny andininy 7 ka hatrany amin'ny 7 fa eto tsika dia maky eo amin'ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy fa sitraky ny fanahy masina sy izay fa sitraky ny fanahy masina sy
izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremanareo izao ihany dia ny fadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia osoa mba hifadianareo ny sampy sy ny ra ozy sy ny zavatra kendaina. Amen. Zany ny ten'Andriamanitra voateny daholo na testameta taloha na testameta vaovao ny hoe aza mihinana ny raha. Donc zany kristianina tsy tokony hinana raha isika kristianina na raha kena na raha ina rehefa raha tsy tokony hinana raha zany tsika rehefa raha na biby satria ao ny avinaina asa taditsika loatra rehefa nijoborana ny lany von'i Jesosy Kristy dia nivoaka ny raha sy ny rano tao anatin'le izy satria iny le raha iny avao le aina misy aina avao amin'ny aina ozy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany ao amintsika ny fankatoavana safidy ny zavatra rehetra satria tsika sy anao dia omen'Andriamanitra safidy malalaka na ankatoa na tsy ankatoa fa izay ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Za aloha dia mankatoa satria nampafantarin'Andriamanitra na ny fahamarinany ka ny tenin'Andriamanitra tsy vakiana fotsiny fa ambadiky ny tenin'Andriamanitra dia fankatoavana ary izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra ihany no mahazo fahasoavana sy fitahiana. Amen. Dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny tompo dia tahian Jesosy daholo tsika tsirairay avy.